Tafiditra ao anatin'ny fandaharana lehiben'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ny fampiroboroboana ny voly anikotrana ho fanatrarana ny fahavitan-tena ara-tsakafo. Betsaka ny filan'ny mponina ny vokatra Katsaka ankehitriny izay isan'ny azo atao foto-tsakafo ihany koa. Mbola ambany anefa ny tany famokarana eto Madagasikara, manodidina ny 2 hatramin'ny 4 taonina isaky ny hektara ny tahan'ny vokatra. Ampiroboroboana sy aparika noho izany ny Masomboly Safiotra Katsaka fiara-miasa eo amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ny vondrona SSG mpamokatra Masomboly sy ny Mukushi Sidko ny zoma 7 aprily no niroso tamin'ny fifanaovan-tsony fifanekem-piara-miasa tamin'izany izy ireo teo anosy. Manazo atao manarakaraka ny vary dia ny katsaka sy mangahazo tena foto-tsakafo ary fatatsika fa ny filana amin'izany katsaka zany eto amin'ny firenentsika dia tena betsaka. Misy ny farany lafo valinosy dia mamboly sy mihinana azy avokoa, fa koa tena betsaka koa ny filana amin'ny resaka sakafon'ny biby. Atao variété hybride na atao hoe Masomboly Safiotra moa ny filaza azy amin'ny katsaka. Mety efa nahenontsika tany aloha tany karazana Masomboly Safiotra le hoe atao hoe panara zao dia Masomboly Safiotra amin'ny katsaka fa tsy maintsy fidina foana Masomboly io isaky ny mila ny tantsa. Hitako nampiasana an'io tany firenekafa tany Burundi tany dia nahita Masomboly Safiotra na katsaka fa dia manafatra foana an'ilay Masomboly satria ny Masomboly Safiotra zany dia lay mpamorona azy nahita azy lay inventeur lay créateur no tazona azy ihany dia manao ny famokarana dia zay firenena manafatra satria ambony ny tahan'ny vokatra amin'izy io na ny rendement rehefa voly Safiotra mantsy na vary io na katsaka io na zavatra hafa dia ambony foana ny tahan'ny vokatra na ny rendement satria nanaovana fikarohana. Fa ty Masomboly Safiotra ny katsaka ty dia omeny Dr John atsika maimaim-poana tsy vidina ary misy lafiny amin'ny maha-olona lehibe mihitsy zany fihetsika zany izy moa zany ao anatin'ny finoana ihany koa satria na le anaran'ilay hoe Mukushi aza dia lay mpamafy ny hainga avy eo amin'ny baiboly ny hainganiny amin'ny anarany zany fikambanana hoe mpamafy Masomboly zany dia ahafahantsika aty ihany tsy miankina fa aty ihany ireo entreprise semencière atsika ireo mpamokatra Masomboly miaraka amin'ny fofifasy sy ny famanoro vokaritsika aty fa rehefa mamokatra an'io tsika dia tsara zaraina amintsika fa hatrany amin'ny 9 ka hatramin'ny 8 taonina isan'ny hektara no taham-bokatra azo amin'ny alalany ty ezahantsika ny ampitombo azy haingana dia anaparitaka azy satria tsara ny manavantsika fa maromaro ny karakteristika zany hoe ny mahasamihafa azy io dia mahatanty Anisan zany mahatanty ny hain-tany izy ary zany ilayntsika any atsimo raha mitady fahavitan-tena ara-tsakafo tsika dia mila ny fanamarona ny karaza-tsakafo voleny ny malagasy le diversification ny source alimentaire dia ao anatin'izay ny fanaparitahana any ty karazana Masomboly mahatanty hain-tany fa misy hafa ihany koa vokatra tsara avao satria araka nambarany teo hoe misy vitamine A na ny alavan'ny cycle koa fohy zany daholy zay ilayntsika daholy zany tadiavintsika amin'izao fiovaovan'ny toetrandro. Avy any Zimbabwe izy ty any zany misy ny Dr John fa tsy elitsika vao tsy ela nandefa miaraka tamin'ny fiadiny republika olona any amin'ny 30 menada niofana tany Zimbabwe amin'ilay teknika mpamokarana atao hoe mpifovonja nanaovana ny fiofanandreo tany dia amin'ny voly-katsaka mihitsy ka sady manana ny fahaiza-manao ahafahana mampitombo ny rendement na ny taham-bokatra zany tsika zao no manana ihany koa Masomboly Safiotra manana taham-bokatra ambony zany hoe zany rehetra zany azo atao hoe tena toy ny révolution mihitsy amin'ny seha-piarina fambolena katsaka hoentsika eto Madagasikara mba ampitombo farany ambony ny vokatry ny katsaka
zay anisan'ny filana ary oetsika manatratra ny fahavitan-tena ara-tsakafo. Dia efa nambarany docteur John teo moa anisan'ny tanjon'ny ministera dia ny anao amin'ny alalany zany fampitomboana betsaka ny voly-katsaka zany zay fomba rehetra hanana ny fianakaviana mitahiry ilay vokatra amin'ny alalany lafarinina vita amin'ny katsaka na hoe zay azo anapotehana azy ho lasa vovo-katsaka na lafarinina vovo-katsaka de manana an'izay ny fianakaviana ary rehefa manana an'izay izy dia misy atrehany an'ireny hoe cyclone na hain-tany na zavatra hafa reny ary ahafahany mamelona ny ankohona. Zay ny tanjony dia ny rarina zany satria efa vita ny quarantaine am'ireo le quarantaine zany le tsy maintsy arahantsika mba tandremana sao misy aretina sao misy an'izao anatin'ilay Masomboly de efa vita zay fanarahana ny lalàna zay dia hiditra am'izay tsika amin'ny fanaparitahana an'ilay Masomboly raha Madagasikara amin'ny alalan'ireo entreprise semencière miara-miasa amin'ny faux fifa manoro sy ny soc.